alahady afahany mandreny feonao alahady anovanao ny fiainana indray ary andraisany fahasoana po minisy matoky zay fanizaniza tonga eto androany dia hovelominao izy ary omenao fahasalamana minisy matoky zay dada malala fa nierinao androany hietsika iredareda ny anatinay ary anova ny fonay jereko tokony zay miatrikady tsy manana olana enao ampandresy azy ary amin'ny voninahitra ao izay rehetra tolontany mankasitraka fananasa amin'ny anaran'i Jesosy amen mazo toerana isika alleluia fanarakatsika rehetrarehetra tonga soa amin'izao alahady fitahina izao samy mamerina hoe alahady fitahina amen marinao nezandavitantelena alleluia miarahambainy koa raha sendra samany androany tonga eto ny fiadanany tombo anika ny fiainanao tonga soa edzona ianao ary misotran'Andriamanitsika raha mbola tratra ny fotoanandroany tsara manamarika fa amin'ny 28 novembre dia mikarakara mariage iraisintsika mariage fao be merci bravo any Jesosy dia hoantsika io tena hoe natokana ho antsika zona manao zay mbola tokantrano maso zany fotoana io ialana anatin'ny tokantrano maso mba soratanao badinao fa maro any olona mividy aomby tsy manaiky izy raha ny soratany aminazy aomby vavy fitatra madio rambo fa madamany zay iterahany efatra tsy misoratra aminazy mandrakitiny androany mividy télé tsika tsy manaiky raha tsy misoratra amintsika le télé Philips 52 pouces mividy moto tsika tsy manaiky mihitsy raha tsy soratany amintsika le moto fa manino madame anao tsy misoratra aminao ny zavatra anankiray raha mbola tsy misoratra amintegna tsy nentegna raha anao amizao mividy tany ka tsy misoratra aminao mbola azonao ralay manana droit olo malaka anazy fa itompany ianao amin'ny 28 décembre fotoana io a novembre azafady fotoana io anamasinana ny mariage zany hoe alohan'io zany no misoratra dia mandrapatonga ny 15 novembre tokony efa pare daholo ny dossier farafatarana zany 15 novembre efa pare ny dossier ho an'izay resy lavitra dia ny 4-5 décembre ndray karakara séminaire Elisabeth tsika zay nitonany lohetra hoe mandresy ny impossible amen dia amin'ny fotoana io any amin'ny lega eglizy ny fotoanantsika dia mba samy mifampilaza taon'ny namana rehetrarehetra dia efa miomagna zany misy nitsampana nareo présidente ny sampana président sampana rehetrarehetra mba miomanytsika ny fikarakarana ho atao fampilazana ety foana moa ny fandaram-potoana rehetrarehetra rapitso maraina magnentana mba hiaratsika anao asa tanamaro anatanteraka asa ny amin'ny mega eglizy manomboka mivaly ho an'izay mba afaka zany zay miasa moa zany tsy forcena fa ho anao osana mba libre anao mba afaka mba mametanana rapitso hiasatsika ny mega eglizy manomboka mivaly ra maraina rapitso eto amin'ny toerany tia misy an'le délivrance de feu samy mamerina hoe délivrance de feu rapitso maraina io manomboka midimira sasany eto am-piangona samy mifampilaza tongava raha tsapanao fa mila vavaka ny fiainanao indrindra amin'ny fanomboana ny herinandro tongava mba hiaraka nyray ny anjarantsika tsiraiavy androany ariva amin'ny telo tolakandro fivorimbavaka ny lehibe hiarahantsika rehetrarehetra etiziona androany dia ampianatra anao indray Andriamanitra hoe manana ho avy mamiratra ianao samy mba miteny an'izany amin'ny tegnany hoe manana ho avy mamiratra za teneny le olona nikinao manana ho avy mamiratra ianao alleluia amaky andiny soratra masintsika ao amin'ny boky Isaia toko fa 70 eny andiny fa 7 Isaia toko fa 70 eny andiny fa 7 no ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Isaia 40:27 ozy ny baiboly hoe
nahoana no miteny ianao ry Jakoba o, ary milaza ianao ry Israely hoe miafina tsy hitan'i Jehovah ny lalako, ary mielina tsy hitan'Andriamanitro ny rariny tokony ho ahy. Averiko indray mandeha Isaia 7:20. Nahoana no miteny ianao ry Jakoba o, ary milaza ianao ry Israely o hoe miafina tsy hitan'i Jehovah ny lalako, ary mielina tsy hitan'Andriamanitro ny rariny tokony ho ahy. Tahian'Andriamanitra ny ianao. Zany hoe maro zany ny olona tafiteny an'izany fehezanteny zany matetika hoe fiainako tegna ma dia tsy mahita an'Andriamanitra mihitsy. Zavatra tsy mahita tableau mihitsy izy ny sasany. Ary mety tafiteny ianao hoe ino eky ma zala vintan'ny raha. Io malaky be netsika miteny hoe vintan'ny raha io. Hoe ino eky ma zala vintan'ny raha mahazo anahy. Fiainako karaha tsy mety miova. Fiainako karaha tsy mety mandroso. Zay ataoko tsisy mety mihitsy. Fa dia mba misy afaka mba mitazona amin'ity caméra ty mba magnaraka anazy rehefa mba miodina le izy. Mba misy afaka magnano an'izany mba hitavy na viavy na lalàna mety fo. Dia manomboka dia fizana isanao azy. Regretté no manomboka ny tahin'ny tompony ianao. Betsaka ho an'ny olona tafiteny an'izany hoe za ty ngamba dia efa tena ratsy vintana mihitsy, za ty ngamba dia efa tsy haiko tsony e, za dia magnanaka antsika foana matetika hoe azo mba miteniteny zavatra ohatran'izany ny vavanao. Resako zany teo tamin'ny premier kiloto hoe rehefa teniteny zavatra hafa hafa ho ahy vavanao dia feno rano. Aza vela mihitsy miteny satria ianao iny hoe manana eraka ao anatinao ao e. Dia zay zavatra teneny vavanao tantera. Aza mba miteny mihitsy amin'ny tegnanao zavatra hafa hafa. Fa raha vao teniteny zavatra hafa hafa io dia feno rano. Tahin'ny tompony ianao. Tahin'i Jesosy ianao. Nahoana ianao ry Jakoba azo no miteny hoe tsy hitan'i Jehovah ny lalako, ary mielina tsy hitan'Andriamanitra ny rariny tokony ho ahy. Betsaka ny olona tafiteny an'izany. Maro amintsika ny mampiasa ny fehezanteny iny. Nefa za milaza aminao fa ny fiainanao dia misy ho avy mamiratra. Na dia ataoko hoe mbola manjavozavo izy androany, na dia hitanao hoe tena mbola tsy hitanao ny tena marina androany, misy zavatra ao ambadika ao. Zay fanoman'ny tompo. Fa ny olana fotsiny hoe lasana vavy tsy tafahoana amin'ny olona tokony dirigenao anao e. Zay ny olana hatramin'izay. Maro ny olona lasa miara-dalana amin'ny olona tsy tokony iarahany mandeha. Lalatsiny tonga dia ataoko mahitsy mihitsy mandeha mivavaka amin'ny toerana tsy tokony hivavahany. Tadidio fa hifananao io dia misy karazana fampianarana, fomba fitezana compatible amin'izy io. Natao hifagnaraka amin'izy io. Karaha tsy mahazo an'ilay fitezana, tsy mahazo an'ilay fampianarana, mifanaraka mifananao ianao, misy zavatra taraiky amin'izay. Karaha ataon'olona anankiray te hianatra droit nefa nanano médecine. Azonao? Lasa tamin'ny toeran-kafa izy, dia tsy le zavatra tokony ataony no nataony, dia zavatra hafa no nivoaka. Tadidio anefa fa ny olona tsy raha iavy io dia misy olona foana nirahana ho anazy. Tadidio zany. Dia mba mametraha zany famontaniana hoe iza no nirahana amin'ny fiainanao io. Zany mahatonga ny boky ny Amosy milaza hoe amin'ny alalan'iza ozy mitsanganan'i Jakoba fa kely izy. Amin'ny alalan'iza mitsanganan'i Jakoba. Zany hoe io fiainanao io misy olona natao hifanena aminao. Misy olona natao hiresaka aminao. Misy olona natao hitaizanao. Misy olona zay tsy maintsy henonao. Dia iny olo iny mamoaka an'ilay destiné avy ao anatiny. Fa raha olo-kafa no mihaona aminao, dia zay le hoe lasa disfilière ianao. Betsaka nefa ny olona miforce ny tegnany, miforce ny vatany, hoe tsy maintsy hiaraka amin'ny rakoto na hiaraka amin'ny rabe. Nefa ianao tsy natao hiaraka amin'ny olona. Ary matetika ny mahatonga an'ilay ho avy tsy mamiratsy dia vokatra ny sentiment. Ino moa efa mahazatra anay. Ino moa ohatra ny bebe ny teny hoe fiangonan'ny raza. Ry ny fiangonan'ny raza anay. Amin'ny
fiainana riavana inona am'izao andro fa mandroso zao a dia mamandinia tsara hoe inona moa ny zavatra mety amin'ny fiainanao, inona ny zavatra tokony hampandroso anao, inona ny zavatra ahafahan'ny fiainanao miavance fa aza ajanonao ny sainao hoe aty rehefa nahazatra anay. Firifiry ny olona misofra mihitsy a agnatina lakourbe, mialatsiny lasa lakourbe ndraiky korana tsy mahasamy voaka tao fa ao nefa nahazatra anjareo. Or nefa misy fiainana tsara be tokony iainanao ny ambady. Dia ino ny zavatra rehetanao? Ady amin'ny ramotronao, ady amin'ny vallanao, ady amin'ny zandrinao, ady amin'ny zokonao. Mampaninao raha mandeha mamofa trano anao mba hivoaly le tegna fiainanao. Fa terentsika ny fiainantsika hijanona amin'le mahazatra dia jereo fa tsisy zavatra mivoatra mihitsy amin'le fiaina. Vomema, inona ny ataonareo? Mamaha olana. Ny famaly ndraiky zanaky taotao sy zanaky tantiny. Ny ady ndraiky valay sy ny zobaviny. Ny ady ndraiky rana dia inona alitran'ny 3 mois mirégler problème. Tsy maintsy andatapatra boribory isamolana. Mamaha olana disabisa savony zareo tambady taty nampiasainy ramotro. Mamaha problème na popitany simba hoditra zareo tokony nandoa 5,000 2,000 foana mianjareo. Jereo tsara fa raha ny fiainanao zay mirégler problème foana dia taraiky ianao zay midikany. Dia zay mahatonga mampianatra matetika hoe raha azonao atao a ainao ny fahavalonao. Ataovy ny fomba rehetrarehetra tsy ahitanao problème amin'olona. Fa mandany lera tompoko io mamaha problème. Ary zay mahatonga raha manatitranitra foana eto hoe io anareo teo mifampisambosambola any ambadiky. Le raha tsisy idiriko. Fa rehefa tsy azo volanao pasteur atsovinao. Zaka vavolombelona tamitosika. Lama tsy tianao aminazy any mahitsihitsy zay. Ka eto za raha misy fifampisamborana, misy fifampindramo, raha ntsovy za mba vavolombelona. Ny ranona pasteur indra mbola aminaky anao mba ataoko vavolombelona. Magneky za tsara, tsy magneky za tsara. Tsy zany fa efa anareo fa miady vao andesina amin'aty. Tsy haiko tato izy tema zay isaky na voniminy fa tonga vakivaky zay. Ndeso amin'ny tonga vakivaky anao. Sady marary izy tao mahamenatra. Era vavilay mpiara-mibava ty niendraka vola tamina tamin'ny takaboana tsy mety nahery. Asy mihevitsy tady avo hevitsy. Le raha zany tsy nanatsaovana pasteur nananao anazy efa misy problème vao pasteur anjoro. Raha azo atao azo fampisambosambotra io. Fa miteraka korondona amina vavaka ataotsika izy io. Entre parenthèse moa zay. Fa tiako ambara eto manana ho avy mamiratra ianao. Alleluia. Amen. Hitanao ty fiainana iainantsika ty a. Ny zavatra iainanao matetika tsy dia le tegna plan parfait de Dieu ny iainanao. Fa le zavatra anaty sainanao to. Fa raha ny tegna plan parfait de Dieu dia ianao io tsy maintsy mandeha lavitra. Alleluia. Tsy maintsy tafaboaka. Ny tegna programmen'Andriamanitra tamin'ny fiainan'olona tsy izy mijaly. Ary raha ny tegna nagnamboaran'Andriamanitra olona dia tsy ho faty mandrakizay. Fa atsika no safidy ho faty. Satria Andriamanitra efa nilaza hoe amin'ny andro ihinananao an'io dia ho faty tokoa ianao. Fa nalao ny heva mbola nihinana. Ary raha riva moa za iresaka mahakasika an'izay mihitsy an'ilay afaka io fiainantsika olombelona. Resaka fiainana fotsiny resana arariva dia après nizay tsika mivavaka. Manana anjara zany arariva ny ray mpianakavia, reny mpianakavia, tanora lahy, tanora vavy, célibataire jiaby. Mahazo anjara arariva. Resaka an'izay tsika arariva. Ka zay zavatra zay mila fantanao fa tsy ny ho faty mihitsy ny nanamboaran'Andriamanitra anao. Fa mba hitoetra tao amin'ny saintena. Fa noho ny fahotana dia lasa miaina tamin'ny volonté permissive izy. Neken'Andriamanitra fotsiny zany na dia tsy io ary ny tiany atokavana. Ary maro any olona vokatry ny safidiny. Satria io moa fa anisan'ny teboka anankiray zay tsy hain'Andriamanitra hidirana mandrakizay safidin'olona. Maro amintsika no misafidy. Dia nefa tamin'ny ianao mbola tsy nibavaka zao a
dia ianao no safidy. Tsy hoe tsy nisy moa Andriamanitra tamintsika ny mbola nandeha namonjy boîte de nuit, nandeha namonjy mpanao fanafody, efa teo foana Andriamanitra. Fa ianao ny safidy, anao an'iregny encourager les bras. Io no anisan'ny zavatra tsy hain'Andriamanitra idirana na dia tia hitrany. Io le maha olombelona ny olombelona safidy. Didireko koa fa rehefa nanomboka ny safidy ianao mivavaka nandray an'i Jesosy, teo foana Satana. Fa tsy afaka ny ataka ianao intsony satria ny safidy nivavaka ianao. Ary za milaza aminao fa raha misafidy ny ino n'Andriamanitra ianao, tsy misy zavatra afaka miditra amin'izany. Alleluia. Donc ny fiainana dia safidy. Mila misafidy fotsiny ianao manomboka androany ino fa manana ho avy mamiratra ianao. Indray nefa na tsy mahatonga anaty saintsika zany. Ny zavatra tonga anaty saintsika dia tsika mijaly. Ny zavatra tonga anaty saintsika dia tsika tsy mandray karama, atsika tsy mahazo vola, atsika tsy zao, tsy ry. Le négatif foana matetika ny mba tonga anaty saintsika. Fa ndana manomboka androany mba misafidy mba hieritreritra zavatra tsara. Satria Andriamanitra efa nanomana zavatra tsara. Ary na Andriamanitra tamin'ny zavatra rehetra namboary dia ny farangany foana amin'ny fehezanteny hoe aritan'Andriamanitra fa tsara. Donc zany ny fiainanao tokony ahitana fahatsarana. Lazao hoe amen na raha mameno zany. Alleluia. Amen. Jereo tsara fa ny nahafatesan'i Jesosy hoe ka noho ny famonram-pon'Andriamanitra. Raha tsy zay dia very daholo ny olombelona. Mpamindra fony Andriamanitra tsika. Ka raha mbola velonay ianao, mbola afaka misitraka ny famonram-pon'Andriamanitra. Misy tantara tanaty Baiboly tao, tantaran'ny Abrahama sy Sara. Rehefa tsy nety niteraka zareo dia nitady fomba mba hiteraha. Dia nahazo zaza antsoina hoe Ismaely. Io Ismaely io tsy io le tena programan'Andriamanitra, fa io le volonté permissive. Isaka no nikasain'Andriamanitra ho zanaky Abrahama. Jereo fa mandraka androany dia miady foana ny zanak'Israely. Ny tsino fa ny Ismaelita sy ny Israelita miady foana reo. Mahatonga problème amin'ny fiainantsika io indray tsy dia hoe asany diavolo loatra fa vokatra ny safiditsika. Tsy nahay safidy ianao. Tsy hainao ny safidy ny olona tokony ho vadinao. Tsy nahainao ny safidy ny toerana tokony andehananao isanandro. Tsy hainao ny safidy ny olona tokony hainonao ny zavatra resaka. Tsy hainao ny safidy ny olona tokony atao namana. Ny olona rehetra lasa namanao daholo. Efa nampianatra nefa za hoe misy hoa karazan'olona mila janonao olona fantatra, fa tsy voatery ho lasa namanao. Tahin'Andriamanitra ny ianao. Betsaka nefa amintsika rehefa mihaona androany dia efa lasa mpinamana be. Fa mahita tramontsika, mahafantatra sekrentsika jiaby, tadio hoe fa misy olona dia voalaza mihitsy fa iraky Satana mba le andravana. Ny minitra misy olona tonga manatona anao, olona vaovao, namana vaovao, dia mametraha foana famontaniana hoe tonga mba haninona eo amin'ny fiainanao izy. Tonga mba haninona eo amin'ny fiainanao izy. Fa tsy tonga dia tsara fanaro gn'ankero. Avy danany gotrigotry dina aho. Asa olona tay loatra gn'ankeny iny. Da vo hitany avao da fa nomeny dimazato. Ta ho izy avidinao kafe. Da rongatra ato abako. Misy olona rehefa mamosavy amin'ny alalana fanomezana. Zany anie natonga ny Elise. Rehefa tonga nanolona anazy na manaboka miaraka tamin'ny fanomezana, tsy niraisiny. Tsy niraisiny. Dia betsaka ny olona neritreritry miavonavona Elisa. Non, amin'ny mampaminany anazy dia efa fantany hoe vola avy nozolona tany am-pomaso. Fananana ny misy ozony io dia tsy niraisiny. Misy fotoana zany ianao mila mba midiscerne fa tsy zavatra tolotrolonanao io ka hoaninao daholo. Mba mivavaha tsara. Oka mba ho amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ianao, fa raha tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, misy tolotsaina omen'Andriamanitra anao. Dia manomboka fantanao ny tokony atao sy ny tsy tokony atao. Dia zay rehefa nanana mpanompo Elisa,
Dia mpanompon'io rehefa tsy nalaina Elisa le entana dia ozy hoe da midodika rangahy be. Ndraso izy reglevako fanaovana anazy. Nangeny simoramora zany olo rehefa lasa labe. Azafady eka nanareo. Io moa dia efa mandroso atitra izy io. Dia raha zakategna anazy hoe da nine miova aby nerindrandranao kefa da ngesa tiky fa ateriko aminazy zany fa adiny izy tiky. Dia vao azo le dia ozy Elisa hoe ino ozy findra aminao ny abokany namana. Bokany le rangahy. Azonao izy. Ka rehefa ino ampianariko foana hoe rehefa misy vola tonga am-pelantananao mivavahana. Indrindra raha misy hoe fagnahy magnaraka an'ity vola ty mizonoko, poteko, ravato. Fa misy an'ireo karazan'olo omen'olo le hoe vola mafana. Izy io tsy hoe mafana fa nozonony melonina nomezany anazy io. Dia mitananao iny andramby iny mivonto avy eo. Ka mba melo ihany. Tadio fa rehefa manomboka me mivoatra ny fiainanao dia miantso namana. Dia mamy olo tegna tekena. Azonao mity. Ndalina ianao mijery fa olo anankiray tamin'ny fiarahamonina tsotra no voateny no lasa ministre. Fa maro ny olona mifandrombaka angataka ny erony ministre. Hatramin'ny olo tsy namaly ny stafiny hatramin'izay. Arabaina izy hatramin'izay akoatra izy manao. Fa raha vao lasa ministre ifampitadiavana ny erony. Ka no tsara fa rehefa misaraka ianao maro ny olona teo namanao. Fa ndana mandinika tsara fa misy ny atao hoe namana ratsy. Misy zany ny tena. Misy ny atao hoe namana ratsy. Ka ianao io mananao mavy mamiratra. Raha olona tonga amin'ny fiainanao ka vao maika nanaitra ny zavatra ratsy tao anatinao. Ane isaky miona aminao ndoro isofotoka rô. Ndoro ijakajanga rô izy. Ndoro angalatra rô. Ndoro amon'olo rô. Ndoro anonzo rô. Regny olo regny tsy tokony namana. Raha olona vao maika nanaitra zavatra ratsy tao anaty. Méfie-toi. Fa misy nay olona tonga akaikinao dia vao maizy namoa ny zavatra tsara tao anatinao. Ny fazy lasa tia bavaka anao. Lasa tia mandeha am-piangonana ianao. Lasa tia miha-mitoroteny ianao. Lasa nandefitra ianao. Lasa regninao hoe lasa misy zava-pata formé tao anatinao. Zay karazan'olo zay ny tena namana. Fa ny olona manaitra le zavatra tsy manjary. Isaky ny azomady dia nitsovony foana anao ndao dia hivoaka kely ozy amin'ny sabotsy. Tonga ny alatsinainy dia taomony foana anao ndao ozy reo bara conteneur ozy. Tonga ny fotoana anankiray dia ozy ndao ndray balabala full point. Agnano la vie, agnano an'izao. Zay namana zay tompoko hitonanao anaty lava. Fa raha olona manomboka miresaka zava-panahinao, manomboka mamoa ny tsara indrindra aminao, zay olona zay ny tokony ara-dalana aminao. Alleluia. Ary ny fanontaniana mila petraka anao isanandro dia hoe amin'ny alalan'iza no ivoan'ny hoaviko. Satria raha moka hoavy anatin'ny olona anankiray Andriamanitra dia tsy maintsy misy olona ataony akaikin'iny olona iny. Tsy maintsy misy olona ataony olo faneresera aminao. Jereko tsara Jesosy Kristy le andeha hamonjy an'izao tontolo izao tsy maintsy mila olona tsy izy efa i Maria. I Maria raha moka an'i Jesosy tsy vitan'izy rery fa tsy maintsy mila ny Joseph. Ohatran'izany etranentrany. Jesosy raha nomboka ministera tsy maintsy nisy mila 12 lahy. Tsy maintsy mila ny John mpanao batisa zay vao lasa ny fiainana. Fa atsika nenay miavonavona. Everitsika fa vitantsika rery ny zavatra. Tsy maintsy misy olona ny rana ao amin'ny hoavinao. Araza manaiky isaraka amin'ny olona. Misy olona ny vao miona aminao dia rehinao mihitsy misy zavatra miresaka agnatinao ao. Ary tafiteny rery ianao ty olona ty tokony eno. Ty olona ty tokony araha. Ty olona ty tokony hitaizana. Fa nenay dia sy le sentimentanao dia izy hoe tsy mety fa iry ihany mahazatra anahy. Rehefa zavatra hitanao fa tsy nampanoso anao hatramin'izay mila misaraka amin'izany ianao. Rehefa zavatra tsapanao fa tsy manontona ninona tamin'ny fiainanao aza manana sentiment fa ndana katsao zay ampanoso anao. Katsao zay ampivoatra fiainanao. Avy ianao hiteny azy zay hiteny. Ireo olona miteny reo ny tsy tompony antoka amin'ny hoavinao. Fa ianao ihany tompony antoka amin'ny hoavinao. Raha sahirana anao tsisy anoko any
vavabenjareo ve mahavoky anao. Raha mijaly anao manana problème, reo ve mamonjy anao. Raha tsy voalohanao no fantraranao nisy anankiray tamin'ireo ve mba niregle anazy. Fa ny minitra nefa ianao mba reny nandray décision andeha hivavaka magnano fivorim-pianakaviana zareo anakanana anao tsy andeha hivavaka. Tokony mba nanaovana fivorim-pianakaviana koa anakanana anao tsy mandeha boaty taloha reo. Anakanana anao tsy mandeha garidagarida eraky tanàna. Ka iny tompo anao. Fa rehefa nanay décision anao andeha hivavaka nanaovana fivoriana manoka. Ka iny Jesosy ianao e. Engany anie mba hifagnaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fiainana. Amen. Alléluia. Io zany miavaka ny fiainana zato dia safidy. Rehefa tsy ataonao le asain'Andriamanitra ataonao dia tsy maintsy asaina devoly ataonao. Roa ihany any safidy. Na amin'ny tsara, na amin'ny ratsy. Na amin'Andriamanitra, na amin'ny devoly. Dia eo milatsika ny fanamasina. Mba aizantsika midiscerner, mba tonga atsika tsy tafajaka. Eo milatsika namana tsara. Eo milatsika olona feno fahendrena mba ilaza zavatra amitsika. Tadio fa ny minitra anao maheno toroteny foana. Maheno fagnanarana fampianarana foana. Tsy manaonao foana zany ianao tsika. Tsy lasa manana modely ianao araha. Lasa mitandrina ianao raha vao le ohatran'ity araky ny zavatra tenen'ny papa zay tsy mety. Misy fotoana zao za mampianatra hoe raha vao olona hoa manao zavatra kalazany maika be izy ty e. Maika e. Dia za milazanao fa misy 50% na 4 amo agnatin'io. Ny zavatra milamina tsy maika zany. Ny zavatra mazava tsy maika zany. Fanjaranao fotsiny mandinika. Fa raha vao izy ty jusqu'à manome folo zany izy ty. Maika eky Tananarivo zany olona rano izy ty fa tsaratsara ngamba tonga dia painao zany dia zao fa maika eky Tananarivo. Tonga dia valeo sy mankitra malakilaky zao volako tsy amiaka. Mienitra midiny edy. Fa matetika atsika fa dorodorosisy olona hoe maika dia fa mamoaka volana miboaka ety. Matetika ny zavatra maika tsy milamina. Ny zavatra maika 50% io misy 4 amo. Andriamanitra tsy maika ary efa niteneny fa ny zavatra rehetra ty ambany masoandro dia samy amin'ny fotoana. Rehefa anjaranao ny zavatra anankiray itsy lasan'olo zany. Mba imaginenao tamin'ny andro Elipa aminany goeka no nasaina tondra hena. Goeka zany biby farany tsy manjary. Tetena na zanany ara tsy meny hanina. Raha voalazan'ny Baiboly. Le possible hoe goeka ny tondra hena ndeterina amin'olo tsy laminy an-dala. Fa jereo tsara fa voateny ho an'ny Eli le hena na ny goeka faran'izay tian-tegna faran'ny biby maloto raha tsy fanahy tsy maintsy mitondra an'iny tany. Ka nizaniza miara-miasa aminao, nizaniza olo manodidina anao, rehefa matoky an'Andriamanitra ianao, ny anjara voatengo anao tsy maintsy tonga an'iny. Tsy hainoko tsara ny amenina ny sasany. Alleluia. Amen. Maro amintsika rehefa matetika mody mangatabavaka nefa efa misy zavatra hafa ao anatin'ny saintsika ao. Oh Jesosy ino moa tena tianao tongavana nefa izy manana mademoiselle tiana tongavana. Ambarao an'Andriamanitra ny tegna sitraponao hoe nefa izy fa miaraka amin'ny zanety. Jesosy ny tegna sitraponao ve nanambadelako any Zakria nefa zareo fa miara-many fao misy tandroana. Raha fantako aminao tsy zany tsony raha toninao fo tompo ao mba atao vita mariage ny 28 novembre. Tsy normal raha lasina bata anao ataonao ny fiancé agnatin'ny 7 taona zany. Izanao fiancé ny Zakria nareny bague de fiancé 7 taona. Fiancé nini. Fiancé zany mbola tsy trano raiky. Fa anao fa bikidy 4 mois ka fiancé nao hoe fiancé. Zafady an'ilay bikidy ko tsy hitako bikidy. Mamandiniana antsika. Aza manaiky lanin'olo fotoana. Aza manaiky dalain'olo fa mamanana kalandoanao afaka mieritseritsy. Afaka midiscerner. Ary zany lazanao tsy maty zany ianao mba tsy manambady.
Kamiajery ny sama raha voasaka kaniny dia tsy haika atapa. Izy laza taminao fa maty anao raha tsy manam-badenana. Atsika menasen'olo isaraka dia fa iny kotsy. Hakolao misaraka. Samy volomony baba. Jeremitsika tsara ny vehivavy sinoa, raha mavy namaky bokin-jareo ary mba nandinika ny fiainany sinoa. Ny sinoa tompoko tsy mianteitra amina lehilahy zany vehivavy. Tsy raha inona manambady izy na tsy manambady. Ho aviny foana jereo. Ahoana izao mivola. Atsika rehefa manomboka manambady vodika ny raha hoana hitady vola tsy haiko. Karakara tokantrano. Zany na mbanimbanian'olo anao io. Angala kutsumbara pura bae lo kan. Mangala mabulisa. Ini rambaton mereka nakakazwid di marandi. Andana mumtad vola. Matuma na ribab ampan manina nila ayo sekian dalam mana kelihatir vola. Para mamanum ke mamampit bola no manum ke huskos dinasyon to ni. Karena pembicaraan fitadiavam-bola. Ni fitadiavam-bola tsy natokana ho an'ny lehilahy ihany, fa natokana ho an'olona rehetra. Ary tsisy tsaratsara zany hoe vehivavy miasa, lehilahy miasa. Samy mitady vola, samy mampiditra. Fifangatiavana mandeha tsara. Fa matetika ny olona fetsy. Ary misy ohatra amina vehivavy ary fetsy. Anao lehilahy be ka asainy dokana anao mijanona aketo mavenona tsika karanao. Bebo lasa sara mahadelo anao. Izy no lasa lehilahy antango. Moranao bekony. Zay natao ataonao tsy tiako dia kantsy karan'iny e. Aheriny zazanena anao. Milaza anao ary zany mentaliteny vehivavy. Ineny foana tsy mananjy. Vehivavy reo grave. Mengatau kanjeng begitu dan saya suruh melaki karena rezeki ini harus suruh melaki benar itu sebagai saya Bumaan sekarang mau fendima sebenarnya bola nanti ada di sini di Fabri mengajar oleh Madagaskar itu lucu mengajar Annans dulu raja itu. Rabu raja bangsa mau Annans. Kamu Pierre Annans. Sama Fankam Annans. Ramis bebal yang agak kena tenim jangan low. Annans. Fidin mulia dalam Ratihan ng mga mamira. Ari, ang isang pampengaran ng voice ko at siya na liwe, melone ng batiano, diserneo ng rafusano. Sa dia, ni panambadina, din di ka fa, itiangat ng kuno ng guvo. Si biya, before nga nung badno, koryang kuno rin, lasa. Ulit si badno po. Kakaran dyan. Di novelo. Zamani masalah tu dulu mah ventre panambadi, detiano memorasio. Itu samtanos de batanos dolan madam. Sam besneo ya. Samir de sam izat na tu mani esprit. Mak menulis sesuatu hangare na ngabaka. Ang ano korek tanunan. Ano lu beso mirame mungkin ya. Ang humay na nila. Hindi talong sa degree. Ang bulo ni mga suwa. Ang bulo ni suwa nila. At ang mismo rin ka na kabinan. Remade ko may tanong na suwa nila. Si Zakarawa suwa nila. Isu metermina vibaban itonton zani nizo ati miskara na fumba ucintu
Misy fomba fijery tsy mitovy. Ireny revana matetiky manangana destiny. Tadidiko da ihany nampianarina mpanompon'Andriamanitra zay resaka vie de couple, resaka fondation na mariage, resaka hoe izy ny tokony ho vady, izy ny tsy tokony ho vady. Dia nampianatra io lehilahy io tamin'izay hoe tanareo ozy raha anao ozy lava ndray azy manambady ny fo. Vita daholo ny jiaby salery. Wow! Pavakavaka! Ozy tanisy fa raha anao ozy fotsy be zany le mafotsifotsy karanao koa. Raha anao ozy mety ozy rehefa metimety karanao ozy ataovonareny ozy ka ozy le jiaby waa tsy mety zany. Isy araiky zay amizay izy gôlo lava be mpagnano baskety zay anahita mademoiselle kely avatsira be zay izy iny nataony vady fa tena tomanga isan'andro tomanga nagnatona ny professeur tena marina zavatra teninao tena marina zany tena somary lavalava ihany aho avady ka tena tsaratsara avazika tsaratsara ito zao enao matsatsa marina eno vai zany enao zao le matsatsa mila mandinika tsara koa zany zavatra atao fa tsy hoe mahita anazy lavarana lava magninikinika e volony Vou mahita vataka vera tsy aza defa itigna vakodreda ina raha zakaindra defa anay io iaho defa sy miala amity aho mahatorolo anoro magnana milana agny anao milana iaho de makidy avao dinio tsara aza sodoka amin'ny lehibe fa dinio tsara. Amen. Fa anenina amin'io anao, anenina anao. Anenina amin'io anao. Dinio tsara. Ary mifampizaha toetra tsara. Nafatra farapatsika le mandeha meloni tiriny lana vehivavy anankiray mba mitany olo ny taona anao tena firy taona. Raha miteny aminao zay 30 ans dia manana expérience 30 ans zay. Manana toetra tagnatin'ny 30 taona zay. Ny toetra agnatin'ny 30 taona tsy fantanao agnatin'ny 3 mois. Na dia psychologue ianao. Ny fahazana ratsin'olo 30 taona tsy fantanao 5 mois. Na dia mpandinika fiarahamonina ary ny agnarana. Tain'i Jesosy resika. Averiko indray mandeha manana ho avy mamiratra ianao. Alleluia. Tain'ny tompo ianao. Mianara amin'i Jesosy. Fa Jesosy rehefa nangataka hoe sory amiko ty kapoaka ity dia nifaranany tamin'ilay fehezanteny hoe aoka tsy ny sitrapokany atao fananao. Ny fiainanao zany dia zany foana tao mamely teny Jesosy eo raha sitraponao dia avelao tantera fa raha tsy sitraponao sakana. Fa io andraindray mitovy amina gorille manambady requin. Babakoto manambady antsipora. Na dia mpifankatia be fa misy zavatra tsy compatible amizy. Ny requin vao miakatra tanety sasany miady nifiny sasany miady elatrany eleron zay sasany miady minofony voatoloko. Ny babakoto midiry anaty rano tsy meko adiny ray fa samy miala tena mitoerana tsy mety aminazy. Ny babakoto dia babakoto ihany tokony hovadiny na ty hivoatra karakory ary ny babakoto tsy requin mihitsy ny mety aminazy. Azonareo ve zany aloha e? Dinio tsara. Indray hafa ndraiky rehefa hoe vonona nangatsika hifanaiky atsika zay zavatra miseho zay mitrango eo tsara. Efa nareo zany zay alliance le resaka. Bon, alefa. Fa miomana ianao. Fa za zao nagnatika mariage fa mifampikritika zareo fianakaviana andany sengilina ny fahafandiza. Tsy ve? Dia vesy. Dia amina mariage io. Tsy sasany mety zatra batela.
sasany mety zatraha izy sasany nahira mihetsiketsika be fa le anazy atao disoroka fa ahoana arako zay mety amiko izy nao mihitsy mety kininiky le raha kininiky disoroka alors zany raha hafa ty aloha atao fa izy kininiky anazy efa karan'izy alors forse kininiky anazy amy kininiky anazy tahiny tompony ianao tahiny Jesosy ianao rehefa hanambady be tsy haninona rehefa hiditra agnatina ampona zakanao be io amponany satria possible le rangahy manan-karena fa ny fianakaviany mety mahantra le madama tsara karena nefa zareo mety sahira zakanao be miditra agnatika tsy faly fotsiny ianao nahazo vazaha nahazo lehilahy bogosy nahazo vehivavy tsara tarehy nahazo vehivavy mivangain-drano izy anao nareo masana de koa nareo masana akory raha managnarana zay sa ganadiny tsara aloha fa iny tompo ianao fa miankina am'izay mivoany le ho avy mamiratra fa egnany mba hivoaka no avy mamiratra ao fiainana alleluia amen alleluia tena te ilaza aminao zany roany fa Andriamanitra manao programme tsara lavitra ao fiainana alleluia fa ny manakana an'io dia ianao ihany ianao ihany misy agneriavana tovolahy miamatra be fa izy misafidy zavatra komikomika misy lehilahy vehivavy manana noizy azy fa izy mihitsy no misafidy tsy tianoso amin'ny fiainana atao kory ary Andriamanitra veny tsy tiampanoso anazy izy no raha misafidy aveo tiany fa ianao ihany no chauffeur ny fiainanao ianao ihany ka raha mbola tsy manambady dinio tsara no natao vady azonareo ve zany fa magnotania anao reo lefa tafiditra reo fa mara am'ireo mibababaka satria be da be ny olona tena ambady lehilahy manambola aza zay ka manana amorokira sa zay raha manana tagnariva fa i Jesosy ianao tsara mba ohatran'izao fandana madinimo aloha mba fantapantany olo karakory daholo ny fianakaviana izy daholo no ambadika ao fa zafany fotsiny hanambady zany alleluia amen ny olona rehetra namboarin'Andriamanitra anagnan'Andriamanitra programme dolo fa satana ratsy fanahy dia asainy manota le olo asainy magnano erreur le olo satria fahafatesana ozy ny baiboly no tambony ota misy zavatra fahafa saky ataon'le olo igny dia simba ny aveniran'le olo tegna ny mba tsoko karazan'olona ohatrany ary za dia mitsodrano manomboka androany mba ho izy tagnan'Andriamanitra hiaraka aminao ny fiainana alleluia amen amen ary voalazan'ny baiboly zany fa zaho ozy mahalala ny hevitra iveriko anany manomboka zao lasina bava e raha tianagna ho avy mamiratra ianao fidiny olona hiara-dalana aminao na olona tiaviny io vady resapaka na namagna andavanandro io boka ianao tsy namagna amin'ny olona tsy tondranao lavitra zany ajanao olona fantatra hoa izy ary zay mba tia mandandany fotoana amina resabe asy programme fiainanao
Andivoaka ny trano ianao apetrao ny fantarina anina. Hividy zavatra ianao inona ny andividina anazy. Fa be da be ho azy io antsika lehilahy matetika tratran'izany. Mihinana izy tegna voky be izy miala an-trano mandray. Nanontany anazy ary ny vadiny hoe ahoana mbola pina? Sisy asiana anazy koa. Alea magnaraka koa mihinana anazy da voky aho zany. Ameloan'izy andeha meo ray alina iseka mba isy agnaty posy. Fa isa isy agnaty posy zany vao mahita gojogojo velona eo da mihidy koa. Nefa izy avy an-trano voky be. Alany gojogojo igny ozy minjareo hoe ino misy Nicolas ozy. 5 000 ozy vera. Jus spécial. Vidy koa izy. Efa firy tavela amin'ny vola io 7 arivo tavela. Satria izy mihina gojogojo zany tonga dia 4. Zay vao apela azy. Dia lasa koa izy tonga talonao tary. Dia indray koa zaho ozy ny composé. Efa raiky izy satria mas composé zany. Anio amin'ny telo arivo. Isesakay. Izy mody an-trano arivariva 7 500 tavela amin'ny vola. Antoandro andeha iny. Mitondra hafa koa izy. Mitondra ray alina hafa koa, 2 alina. Nefa karama isan'andro raha kontina, tsy mazaka 100 000 par jour. Fa izy mandany vola 100 000 de plus par jour. Dia eritreritry ve anao fa anao avy magniritra amin'izany? Vao mahita zavatra tsara amidin'olo dia fa ndesin'ny modiny. Dia jerevanao amin'izay izy tsisy vola lava. Tsy manam-bola lava. Satria tsy hainao ny mifehy tegnanao. Tsy nahay nisafidy zay tokony atao sy ny tsy tokony atao io. Andriamanitra le hitahinao manokana. Andriamanitra le hiaro anao ary anomenao tolotsaina tsara. Alleluia. Amen. Ka ninona ady lalovanao androany? Ninona problema lalovanao? Tsy malheur io fa lalana io mba isanatanao. Amin'ny programma n'Andriamanitra. Amen. Mety mbola bloqué anao zao. Dire tsara fa Jesosy 30 taona nagnano formation. Pendant 30 ans. Tsy afaka nibozy mihitsy ary tsy manisy olona fantatrazy hoe Mesy. Zany kena tonga anazy vao miprezente ny John io ny zanak'olon'Andriamanitra manesitra ny fahotanjatozao ten'olona vao nahita zany mozy ty. Tsy Jakob mababajio. Tsy Jakob maralahy. Tsy mabatona zaka vao marita. Ny John ma tsy leva mitandrefana iny. Izy ala mpivarotra bisisika bazara. Teo amin'olona vao nahiratra hoe io satria 30 taona izy ta-garage koa. Mety possible ianao zao mety tsisy mahafantatra. Ho avy aminao le karan'iny Jesosy 30 taona ta-garage fa 10 taona sy tapany vita ny mission. Misy afaka anampandeha am'izay ataona Andriamanitra aminao. Raha mino ianao manao vamainina mafy. Raha miandro ny olo ny papany tagny anaty ala Davida. Dia mety maro ny olona nanahelo azy hoe tsy raha ny zavatra nenan'i Davida. Fa nefa riavana ny tegna marina Andriamanitra ny formen'i Davida tao. Ianao izy mety miasa amina toeram-piasana izay tsy maharesy lahatra olona maro. Mety manao zavatra na anoratra avy teny tsisy varany ty asako ty. Fa za teteny aminao Andriamanitra miforme anao io. Satria rehefa misy karazana caractère, misy karazana toetra tsy ho azonao mihitsy raha tsy nambanimbanin'olona. Misy karazana fomba fisaina izay tsy nanananao mihitsy raha tsy nisy olona nikatramoana. Manomboka teo nahiritra ny sainao hoe azondra bolali kerky za iny. Iny tompony ianao. Ka asa magnamelo tegna raha sendra misy zavatra sarotra aloha. Asa magnamelo tegna raha sendra miatika ady ianao. Fa fomba ataon'Andriamanitra io iformena anao. Dia rehefa tsara nanao version len'i Davida zany fa raha tsy fatao olo. Satria ny destinen'i Davida mitaky toepo tsara. Mitaky olona mahazaka zavatra tsara.
Kay destiny no io mety manda takiny izy io dia ampataloviny zavatra isan-karazany ianao. Eo foana ianao voadonany fonao. Eo foana ianao ambanimbanian'olona ianao. Eo foana ianao ohatrany regninao marary ianao zany zavatra manjoanao rano. Iformena an'ilay karakteranao. Mbola lava ny lalana. Mampahirezy leo lakaikinao mbola lava ny lalanao. Tsy zavatra mitranga androany io hoe mamatra ny destiny ianao. Alléluia. Amen. Amen. Tadidio tsara ilay tovolahy nisy nanosika tagnaty rano ilay nazavaky ilay mandeha. Nampiaontso vahoaka ny mpanjaka iray andro tamina devana piscine na feno voay. Le ozy mpanjaka hoe zay masaky milomano amin'ny piscine misy voay io sady omeko anazy ozy mpanjaka ny antsasany fananako nataoko vinantoko. Mba nisy tovolahy zany mba te hijerijery hoe izy eo veko raha tsy vitaka be niala izy raha ijogo raha nisy jerijery iny natosiko na fitavafara anaderandiana le lomano tagnatin'ny piscine io misorana zany ary fa tsy voakekitra voa izy fa nizavotena namparary ny lohany rehefa tonga tapitengana izy hitady hoe izy eo vo nanosika anazy. Tsy atoko velona rehefa voniko ny any. Io nanosika anazy. Io nanosika anazy. Olo fa te hifatesako mihitsy io. Dia manisy nampahery anazy azo miasa laolo nanosika anao. Ndana ngatao kadonao mpanjaka rehetra. Azo loana izy. Tokony hisy ohatrany olo nanosika iny areo. Tena tsy natosiny ianao. Voilà. Da iny tompo ianao. Mety misy olona amizao lera itenenantsika anao tena mankahala anao foana raha atao. Magnenjikejika anao foana raha atao. Ary mety magnaratsy mihitsy azy. Hoe igny anie olo tsisy ilana anazy. Fa misoran'Andriamanitra. Fa fomba ataon'Andriamanitra iny mba afantarana agnaranao. Satria mila fantatra ianao hoe iza moa ianao hoe andeha amin'ny tany Elizo moa Joséphine zany. Amen. Dia manomto fantatra izy moa zany. Bon. Amen na? Nasa matahatra ianao fa misy hoavy mamiratra amiko. Mitsodrano zany roano zay rehetra miadikady hivoaka mpandresy amizay ianao. Zay rehetra anatin'ny difficulté ahita lalana isokatra ianao ny anarany Jesosy. Alléluia. Hitanao ny pomme de terre tsy vokatra amin'ny tany mafana. Amin'ny tany mangatsiaka iny vokatra. Manao mahatonga antsika ty antsiranana ity tsy mahitanao karoty marobe zany. Hoe era George zany nambony karoty amin'ny hectare ao nankiriry avao. Tsy mety aketo karoty. Azonao izy. Fa zavatra hafa no mety eto. Ka ianao io napetraka Andriamanitra tamatavy satria eto no mety aminao. Maheno navy ianao eto no mety aminao. Navezy ianao navezy eto no mety aminao. Matoa eto ianao napetraka Andriamanitra. Ary tsy maintsy tahina eto ianao. Satria Andriamanitra dia mahalala zay asoanao. Amen. Ary za dia mampiomana anao fa ho tampoka aminao ny hovany fiainanao io. Maheno na tsara ho tampoka aminao ny hovany fiainanao io. Alléluia. Amen. Izy ny nanampoany Josefa ho lasa premier ministre tao izy. Andevana izy. Fa tsarofa ny programan'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka. Atsika reo melohan'ny natongavana teto dia fa misy programa nampiarahana taminao. Zany mahatonga anao lasa olombelona. Misy programan'Andriamanitra tiany ho tanterahana amin'ny alalanao. Zay fotsiny napetrao agnaty sainao dia fa ampy. Dia ndana mitady olona andeha hampafantatra anao ny programa io. Ndana mitady olona anaika sy amoa ny programa io agnatinao ao ho lasa zava-misy amin'ny fiarahamonina misy anao. Alléluia. Ta hitombo ianao ary aza mitsiritra fiainan'olona ianao. Fa tsy mitovy ny programan'Andriamanitra amin'ny fiainan'olona. Hafa mihitsy ny ianao. Mety misy olona lasa alohanao tsy manino. Fa ny non spécial. Mety misy olona efa nanambady talohanao tsy manino. Fa ny non efa miandry ao. Alléluia. Raha miantsika problème ianao tadidio.
fa tianao démonstration amin'ny alalanao zay Andriamanitra. Amen. No le miantsika hady misy le sasana le misarabady mihitsy. Le ny olona rehefa moeto mihinana fritina koa amoron-dranomasina aby ny sasany. Ny sara te. Izy ndraiky adepokatria. Mialana ny ramanjara. Izy ndraiky mety manao resabe misy lolo. Fa igny zavatra igny andeha anaovan'ny tompo démonstration amin'ny fiainanao. Minon'izany ve ianao e? Alléluia. Ary za te hiteny aminao io olona mipetraka akaikinao io adjao io. Adjao io. Fa tsy fantanao ny programmen'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Possible io olona ambony eto Tamatave io. Mety olona goavana eto Madagasikara. Ary misy foana mba mianarana magnano scène film miaraka amin'olona io. Mais jusqu'à maintenant le mafa. L'era ni lasa place ne comme geste no ize. Tai tu peno. Tai Jesus no we. Alléluia. Amen. Asa mai kazane no we. Panaso de man. Ba itire tsanya Rai Marie meka nyara kana turtam Joseph. Kis Jesus sanite tu. Azul, kayu no mereka ini manakan ramah ni no ini, memandraskan dua. Main nabi no Rain Marisen di tengah jikir karananji. Penonton Joseph tabal pesong Joseph. Mari laki-laki naturtam derita. Kamu kan dokter itu, jangan capek mencari itu. Itu vita rah muter, itu jangan capek mencari. Fanuiz Nathan ter, Jesus Kristus invoca. Amen. Itu pura wajah kan yang kita Madam Putifar Joseph, Hindu jelun mencari. Asa jobil mengarang. Artis nem jika memaktini yang Bible artinya la tawarama ira jombla. Tino mana sih? Fazot jika bapak ar Joseph dia. Para izin le tetera kerasasan. Atira ano sang tampas Joseph jene hoka jomte. Azal madam patron zona manjengena pala. Untuk net klinis, sudah, Fani mula gue lah usah, mereka bebas. Sudah lewat zat Joseph, mutak dua faham Madam Putifar, desa turun. Jadi metani berdestinenza, si Premier Minister itu. Fangat Satan na mga fa guava na bel destiny no. Di alay fanam zaman na tumis di kanino. Ang dalan fa na rito nga dito. Never mo no ray man tur ni simba. Zingere se ka turten sa ta premiki. Makaskan juga. No jestiwa around ni video chika mangara. Tayo tupeno. Hallelujah. Misap na sa yena nul. Milat siya na no. Masang kumpare siya na no mulat na. Riyan na mangal, sabit siya nga. Riyan na beso, sabit so. Asang kumpare siya na no mulat no. Mispera na fandiana nul, pati kukul fandiana nul. Misapa na fajir nul, pati kukul fajir no. Pati ni no special. Hallelujah. Hallelujah. Libe no fatskele. At saan ftini na nung tingnan mo tumisip kayo. At saan fumafjirnom laza pagstapagugil. Posible sa never na awan at tanong mis diamond. Hallelujah. De untu pue ravoi tanoi. Luze non legi samate. Ni faau mis diamond. Main bitske. Jadi misal ketina dengan kavoko natno, never to make him know. As you can jump is a good thing.
Izay no mahatonga ny olona maro maty mahantra satria misy zavatra sain'Andriamanitra ataony fa tsy ataony mihitsy. Iny tompony ianao ndao zaho senao itsara mangataha amin'Andriamanitra fanany favolonana mba hakato mangatahany roany Jesosy eo mataovy tafiara-dalana amin'olona anampy anahy amin'ny destineko ezany mataovy mifanena amin'olona zay ho fitahinao anao eza Jesosy mba omeo anao e tompo le fanahy mahazoto mivavaka meo anao e Jesosy le fanahy afaka midiscerne ny tokony atao sy ny tsy tokony atao ary mba te ahitany zany ho avy mamiratra zany hoe zany atao vavaka zany isanatokionao fa eo misotranao zay fanamasonao mangasitraka anao na mbola nafanenandreny zany teninao zany ka iny tompo mpanombonao tsiraray any orakofana amin'ny ranao Jesosy ny fiainana ny ranao Jesosy le narotsaka atao kalvariany iny anadio azy amin'ny rehetrarehetra ataovy tanteraka tompo ny programanao amin'ny fiainany rahalahy tahio no avy ny fiainana tahio ny fahasalamana tahio ny ara-bolana anao Andriamanitra mifanenanay amin'ny olona tokony hifanenanay esorana anatin'ny sentiment any sainay fa ampahafantaranay ny marina rehetra satria nao tompo le miteny hoe raha fantatrareo ny marina dia ny marina no anafaka anareo tsy hoandeha soga tompo soga fanamasy mangasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy amen. Manana tompo fananana nyuhani fiainako tompo tawamina tsy manie windarana vaiana tsy uturizambe fiainako nadunz tawamina. Amen. Afaka mazotoerana zay ny fotoanantsika teto tahin'Andriamanitra neny